Lalao nandrasana ihany koa ianao ary tsy nandisy fanantenana fihaonana teo amin'ny US Ankady fotsy ry zareo FT Manjakaray. Elanisa tokana moka foy moa ny filaza azy eny amin'ity kianja filalaovana taranjam-bola lavalava ity no nahatafavoaka zareo avy etsy Ankady fotsy mpandresy 5-20 no 4-20 androany tolakandro teny Andotapenaka. Nivoaka sempotra Ankady fotsy voatafavoaka nanoloana ny FT Manjakaray moka foy elanisa tokana 5-20 no 4-20 no nandreseny ny US Ankady fotsy any Dakar. Zareo avy etsy Manjakaray no nanokatra nisy tamin'ny alalan'ny baolina any tanana. Fotoana fohy taorian'izay nefa dia niezaka nandrafitra fanafihana Ankady fotsy ka nahafaty baolina ihany koa. Teo amin'ny fidirana voalohany dia elanisa roa no nisarahana 2-7 baolina nitarika ary zareo Ankady fotsy. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niamafy ny azakazaka nandritra ny 20 minitra farany. Fandimbiasana araka izany ny nitarika anisa teny amin'ny solaitra be izay tsy nihoatra ny 2 hatrany ny elanelana. Tany amin'ny segondra farany dia nahazo hors-jeu ny FT Manjakaray izay tokony nampitsimbadika anisa saingy tsy maty izany dia tafavoaka tao anaty tebiteby Ankady fotsy. Hita ho lesika ho an'ny FT Manjakaray tamin'ity androany ity ny tsy fananana mpilalao mpitsara baolina. Toy izao ireo vokatra hafa nandritra ny andro fahasivy. Mbola tsy afaka tamin'ny tehafanaty azo indray zareo Kosfa tamin'ity androany ity resiny zareo vetsanaty azo tamin'isa 5-20 no 2-20. Tamin'ny Manosy be nandresiny Stade Olympique de Lemirna 5-20 no 20. TFM Manakasina nanamosina ny JST Anambondrona 2-30 ary ny Cheminot nandresy ny Savonidi Tropical 2-30 ary ny USA Ankady fotsy nandresy ny FT Manjakaray 5-20 no 4-20 ary ny 3FP nanilika ny IRC tamin'isa 7-20 no 5-20.